finoana village de la foi izany no lohahevitra nanentana sy nanentanana ireo kristianina katolika tongana anatrika izay-kafaritra amin'ny faritra avaratry Frantsa tamin'ny fotoanany Pentecôte lasa teo izay nikarakarainy aumônerie nationale des catholiques malgaches de France. Entsika amin'izany iray izany ny fanamafisana ny lohahevitra hoe izaho kosa neo aminao ny finoko amin'ny asako. Nandalinana ireo lohahevitra ireo dia nisy ny fampianarana izay nataon'ny pretra tonga tany. Nahaliana tokoa satria nazon'ny mpizaika ny fampizaratra kefa sy ny fanakalo hevitra momba ny fiainana ny finoana eo amin'ny fiainana andavanandro. Liana ny rehetra tamin'ny fampianarana ary hatramin'ny tanora sy ny ankizy dia mba nanao fifampizarana ihany koa izay mba traikefa nananana. Nanahoana ary no niaina ny Jonathan mpandrindra ny tanora ny FKMP izany fifampizarana izany. Mahafinaritra le conférence teo ka hatramin'izay zaika nifonjena izay aloha iny angamba ny tena hoe conférence tena nafinaritra ho anahy manokana satria voalohany indrindra aloha le intervention ny fandraisana anjara le pretra sy ny mpitondratsika ao amin'ny NCMF c'était bref mais conséquent et en même temps koa tsy nanam-potoana loatra s'ennuyevana satria le izy sady misy animation eny atenatenany eny ny sira faneva donc ho anahy manokana zany anisan'ny tsara dia tsara iny conférence androany iny ary tena intéressant antenaiko fa mba ho takizay avokoa ny eritreritry ny olona rehetra amin'le izy. Ny fotoana toy izao ihany koa dia ahafahany tsirairay mifankalala bebe kokoa hatrany ary indrindra moa fotoana iarahan'ny mpianakavy miala voly. Ny balika ny masoandro ny tolakandro ny alahadin'ny Pentecôte iny ka voalanina ny rehetra niara-ny lalao teo an-tokotany. Natsiaro ny atanirany sy ny fahazazany ireo ray aman-dreny nampiseho tamin'ireo tanora ny fomba filalaon'izy ireo fahiny. Liana tokoa ny tanora nandray anjara ka dia finaritra ny mpianakavy. Mbola nitohy hatrany ny koranam-pianakaviana ny alina izay nafahan'ireo communauté isan-karazany isan-tsokajiny nandray anjara nampiseho ireo kolotsaina malagasy. Afaliana ny no nameno ny fony rehetra nandritry ny fotoana ny totorebika niarahan'ny mpianakavy. Ndeha asika hiaraka hitsangana hanomboka izao fotoana izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tompo sokafo ny vavanay dia hanambara ny fiderananao zahay vahoakanao. Voninahitra aneo an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina tahaka ny teo aloha sy ny ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Rehefa nay nomenanay mampiray ny tenanay aminy ainy Kristy. Rehefa nay nomenanay mampiray ny tenanay aminy. Fa nandritra ity zaika-paritra ity dia tsy nataon'ireo mpanomana ho latsa-danja ny fotoana ara-panahy satria nanana ny anjara toerany lehibe dia lehibe tokoa. Ankoatry ny alim-bavaka izay nandraisan'ny communauté anjara, anisan'izany ireo atoko-pihira isan-tsokajiny dia niara-ny totorebika ny dera sy ny saotran'Andriamanitra ny rehetra tamin'ny alalan'ny sorona masina lehibe
izay natao tamin'ny alahadiny Pentecote. Eniky ny fanahy masina tokoa satria nahazo hery vao hoentina handroso lalindalina trany amin'ny fiainana ny finoana. Manamafy antsika amin'izany imamy izay mpandrindra ny tanora ao amin'ny ANCMF. Ny fanehoana finoana zany dia hoe rehefa manana finoana ianao zay vao afaka maneho finoana. Fa tsy tokony atao zany tsy tokony atao ny maneho finoana raha ohatra ka tsy manana finoana satria mety ho risqué zay izy ny fitenenana frantsay. Dia ny fanehoana finoana moa zany dia ny exemple amin'izay moa dia rehefa avy natao confirmation hoe rehefa avy natao confirmation ianao dia tokony haneho ny finoana ary tsy maintsy maneho ny finoana. Fahasoavana lehibe no niraisiny rehetra tamin'iny zaika-paritry ny faritra avaratra teto Frantsa iny ka velokira ny ankizy naran'ireo tanora sy ny ray aman-dreny nanao hoe comment ne pas te louer Seigneur Jésus. Tsy ho mora nefa ary ady isan'andro ny fiainana iainana ny finoana. Fa na izany aza dia velom-panantenana mandrakariva ny rehetra ka vonina handroso an-trano iaina sy aneo ary hiaro ny finoana ma-kristianina. Tsy maintsy korazy aho fa manana anao Jesosy. Courage falifaly lalandava. Courage fa ny tompo no miantso.